Commune telo amin'ny tapany avaratra ny distrika ny Fenorovan-Tsinana na faritra Analanjorofo, Ambanja Sahalava, Antsiatsiaka ary Ampasimbe Manantsatrana no tena lasibatra ary mizaka ny tseraniany amin'ny taketra vokatra ny fandalovan'ny Rivodoza ka misy fiantraikany amin'ny faratsian-dalana ho an'ireo vahoaka amin'ny commune izay tsy ahafahany mamoaka vokatra izany. Izay no nahatonga ny fitondram-panjakana nametraka ny tetikasa vavahasa na hasahavotra hetsika tana maro vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola izay ahian'ny ministeran'ny mponina ka nifidy no nanankinana ny rantsamangaiky tokantrano miisa 400 no hisitraka azy. Eo anatrehan'ny loza voajanahary matetika mahazo antifartia dia mesimba trany ny lalana dia tonga zany ny fitondram-panjakana manome tanana fanampiana amin'ny famatsiana ny oetimanana anaovana zany asa tana maro zany. Tokantrano miisa 400 no mandefa solitena manatotosany asa ary miasa adiny 5. Ao ny fanaovana ny tatatra fanarindrano amin'ny sisiny amin'ny fisin'ny orana matetika aty amin'ny faritra ny Analanjorofo ty sy ny Rivodoza, fa eo koa ny fanatsarana ny plateforme na ny fivezivezen'ny olona sy ireo fiarakodia. Nambaran'ny ministra ny mponina Michel Bavy Angelica fa noho ny fahatokisany banky iraisam-pirenena ny fitondram-panjakana malagasy nanamora tamin'ny fahazoana ny tetikasa. Isoratsika ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina noho ny fahatokisany banky iraisam-pirenena azy nahafahana nazahoana famatsiam-bola ho an'ny gouvernemanta malagasy izay tanterahany fito. Midika fa misy ny fahatokisana ny fitantanana tsaratanta. Venimboly ny vahoaka sy ny mpitondra ty Analanjorofo amin'ny finiavana ny tetikasa napetraka ny filohan'ny Repoblika ho fanamaevanana ny fiahina ara-sosialin'ny mponina.